ahafahana manatsara ny fari-pianan'ireo mpiasam-panjakana sy ialana amin'ny fampitriana ny fanjakana dia mbola mitoy ny hetsika fanadiovana ny tontolo ny asa-panjakana amin'ny alalan'ny fanesorana ireo mpiasam-panjakana matotoa tafiditra raha teo anatin'ny zatoandro ho an'ny asa ho an'ny ministera misahana ny asa-panjakana Ravakarandriamanalina sy Mamira Samuely. Mbola mitoy ny ady amin'ny mpiasam-panjakana matotoa tanterahany ministeran'ny asa sy ny asa-panjakana ary ny lalàna sosialy etika izay tafiditra ao anatin'ny RRI na ny zatoandro ho an'ny asa. Efa misy 4,000 hita dia mbola mitoy izany. Mino zahay efa mbola hisy hafa be dia be no tratra amin'ireo fonctionnaire fantôme izay heverinay mambotry ny firenena satria mijaly ny mpiasam-panjakana tena izy. Fa ny vola be dia be ny lasana amin'ny mpiasam-panjakana matotoa izay tsy miasa, tsy hita, any andafy tahaka izany. Any andafy miasa any andafy nefa mahazo karama aty Madagasikara koa. Izay zavatra tsy alitsika ekena zany amin'izao satria ny fonctionnaire sahirana ny mpiasam-panjakana ahafantarareo hoe 4,000 sy ray alina ny indemnité de logement amintsika miteny zao. Azo ekena ve zany? Aiza nareo mahita trano ho faina 4,000 sy ray alina ka zany zavatra tokony hiakatra farafaratsiny avo folo eny mba ho hafahafa. Nosokajiny ity ministry ny asa sy ny asa-panjakana ity ho paikady entina anakorontanana ny firenena ny fiverenana ny asan-dahalo sy ny tranga famozana aina mpitandro filaminana misy avalo tany Ankazoavo Atsimo. Raha koa hoe efa zavatra hafa io déstabilisation io miaraka amin'ny zavatra rehetra misy ary reo mahafantatra fa taloha kely ny fitongavana FMI ny sian'izay zavatra reny. Izany hoe misy zavatra kendrena zany hoe tena ampahafantarina fa firenena tsy milamina, firenena tsy fanjakana tsy mahavoafehy fitondrana no misy eto mba ampisalasala ny bailleur de fonds. Zay ny fahitako azy ka marina ny voalazan'ireo maramila izay aty an-tampony laza hoe atao fahavalo-pirenena ireo dahalo amin'izao fotoana izao reo satria efa misy cerveau na atidoha izay mahafantatra tsara ny géopolitique no aorianan'ireo zavatra fa tsy hoe fanaovana malasy fe malasy ohatran'ny taloha intsony. Nangataka nisy ny vahaolana maritra mikasika ity raha ity moa ny ministra toy ny fampirisihana ny fampiasam-bola sy ny fanatanterahana tetika asa goavana any toerana mba ahazoan'ireo tanora asa. Ho fanatanterahana izany ho izy dia tokony hisy ny fanamaivana manokana omena ireo mpandraharaha maniry ny hampiasa vola any toerana. Na tsy ary manokana ireo tanora vao misondrotra eo amin'ny tontolon'ny mozika moa ny fikambanana fizafatao tarihiny Andriamatoa Jean de Dieu Marante tamin'ity androany ity ka nanolotra fanomezana ho azy ireo.